avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety hoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Mitoetra ny fanaovana double jeu amin'ny raharaha politika eto amintsika ataony ny antoko avy. Ordonnance afahana mifidy mihoatra ny 300 no sarin'ireo kandida ho vidiana be ny tanàna tao amin'ny birao-mpanjakana iray tao Antsirabe. Vonina mpandroso ny commune misy azy avokoa ireo kandida be ny tanàna antolotry ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrika amin'ny Antananarivo sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao. Misy teratany vahiny maka ny fatra misy ny dobon'ireo mpanjono etsy Andranotapahana talata maty ireo mpanjono izay nitokona ary ny lanja Sorabavety androany. Anivelany anatin'ny fivoriana tanteraka ireo solombavambahoaka frantsay anapaka na olanina ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tany Michel Barnier Natsi amin'izao fotoana izao. Ny antsipirian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay. Matoa andaty-soratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity mitoetra ny fanaovana double jeu amin'ny raharaha politika eto Madagasikara ataony antoko avy amin'izao fotoana izao. Raha toy izay ny fanaovana politika sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena tsy mahagaga raha mihamanitra Madagasikara ary latsaka anaty fahoriana sy fantrana lalina ihany koa ny vahoaka ao aminy ka eto Andriatsilavo. Mampiavaka ny Madagasikara amin'ireo firenen-kafa manerana izao tontolo izao ny fomba fanaovana politika. Madagasikara izay isan'ny firenena manana antoko politika betsaka indrindra saingy tsy hita mivaingana izay tena fijoroana sy andraikitra raisiny ny ankamaroan'izy ireny. Ny sasany mangina ary tsy mipotra raha tsy misy fikatsahana tombotsoa manokana. Rehefa nangina tao anatin'ny fotoana maharitra, nipotra indray Norbert Lala Ratsirahonana sy ny antoko avy. Ity antoko ity izay efa fantatry ny rehetra amin'ny fanaovana double jeu araka ny fomba fiteny amin'ny tontolo politika eto amintsika. Ny zava-misy ankehitriny, ny andaniny manohana ny ary Lala amin'ny mahampikambana ao anatin'ny volomboasary azy. Ny ankilany, ny filoha-lefitra, Jean-Jacques Rabenirina manohana sy mampandany ny tim amin'ny maso olombavambahoaka ny firaisan-kina azy. Tranga tsy misy hafa tamin'ireny hetsika fotsy ireny. Ny arahany rehetra nahita fa nateo aza ny ady sy tolona natao niaraka nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo isiteny Randriana Solonyaiko ary ekipa miaraka aminy Jean-Jacques Rabenirina. Tsy hivina ihany koa ny volana Novambra 2024 ny alatsy ho filoha nasionaly ny antoko avy intsony Norbert Lala Ratsirahonana ka ny isa telo ny olona nandimby toerana sy niarany tantana ny antoko avy teo ampiandrasana ny Kongresy Nasionaly. Isan'ny notendrena tamin'izany i Jean-Jacques Rabenirina, i Sylvain Rabetsarona, i Joanita Ndaimananjara. Ireo olona telo ireo izay efa iarahany rehetra nahafantatra ihany koa ny tantara sy ny fironana politika nananany. I Sylvain Rabetsarona ohatra niaraka ary nanohana tanteraka ny filoha Rajoelina. Nanohana ny SVM na ny hery vaovaon'ny Madagasikara kosa i Joanita Ndaimananjara ary niaraka sy nanohana ny siteny i Jean-Jacques Rabenirina. Nisy ireo nanohana ny fitondrana SVM tamin'ny fotoanandrony, avy eo nampandany ny kandida avy amin'ny antoko tim, avy eo nanohana ny fitondrana Rajoelina. Raha tahaka izany ny fanaovana politika sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena, tsy tokony ho gaga ny sambatan'olona raha miha-mahantra i Madagasikara ary latsaka anaty fahantrana sy fahoriana lalina ny vahoaka ao aminy. Porofon'izany ny zava-mitranga teny anivony anteny meram-pirenena tamin'ity taona 2024 ity ary izay mbola hitranga ihany koa. Milaza fa mpanohitra lany tamin'ny anaran'ny mpanohitra rehefa natao anefa ny fifidianana izay filohan'ny anteny meram-pirenena lany 100 isan-jato. Rehefa natao ny tsangatanana andaniny ilay volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 farany teo nanangatanana avokoa na ireo pomba ny fitondrana
na ireo milaza ho mpanohitra ka lany tsy nasipantsiana ilay volavolan-dalàna izay hita fa tsy hitondra ny firenena any amin'ny fampandrosoana mpanantenaina. Raha tahaka izany no anoherana eto amintsika, raha tahaka izany ny fanoherana, inona no azon'ny tenaina ho an'ny vahoaka? Tsy hanao izay daniny kibony ve ny mpitondra fanjakana? Satria tsy misy intsony ny arofanina, tsy misy intsony ny andry ankinan'ny vahoaka ka hitondra ny teniny sy hiaro azy ireo. Ordonnance safana mifidy mihoatra ny 300 no saran'ireo kandida hovidiana be ny tanàna tao amin'ny barao-mpanjakana iray tao Antsirabe. Teo ampikarakarana ny ordonnance ireo olon-tsotra no nanontaniana ary laza fa kandida hovidiana be ny tanàna no nampaniraka azy ireo anatin'izay. Andrindrina Randriamiarysokolo Antsirabe. Nanao fanambarana io maraina io ireo kandida miisa 4 izay hovidiana be ny tanàna atao anatin'ny komuna Ambonivohitra Antsirabe. Fanambarana mahakasika ny trangan-javatra hafahafa izay mendrika osika izay voatsikatitra ireto kandida ireto amin'ny fifidianana be ny tanàna izay ho tanterana ny 21 volana Desambra 2020 sy 2020 avy izao. Raha loran'ny baovao azo dia natsikatitra olon-tsotra mikirakira taratasy mpifidianana tao anaty barao-mpanjakana iray teto Antsirabe ny kandida iray hovidiana ho be ny tanàna. Rehefa natao ny fanadihadiana ho ity kandida ity dia olon-tsotra izay sady tsy piasa eo anivon'io barao-mpanjakana io akory ireo olona izay mikirakira taratasy marobe ireo. Ary nahitana ordonnance maheriny 300 isa ampidirana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana no hitan'ity kandida ity. Rehefa nanontaniana ireto farany dia nilaza fa misy kandida mampaniraka anamboatra ilay ordonnance raha ny fanazavana. Tikadina an'ireto olon-tsotra ireto hoe inona no anjara andraikitra anatin'ity birao ity dia namaly izy ireo hoe iraka izy ireo avy amina kandida anankiray mpiara-miazakazaka amin'ny tena ihany amin'ny 21 volana Desambra. Dia gaga sy talanjona hoe inona ilay iraka. Jery ordonnance izy ireo ary manampy ny olona zany io kandida io hikarakara ny ordonnance io ampidirana ny anaran'ireo olona ireo ao anatin'ny lisy mpifidianana. Nanomboka teo dia nisava ary rehefa nazo lalana izay sava ny dossier dia nahita ordonnance maromaro ihany koa. Izay tsy piaka eto fa eo miisa maheriny 300 isany nanaovana fanohanana avy hatrany teo anivon'ny fitsarana. Ny tiana tongavana amin'izany dia izao: aleo adio aloha le lalao. Zavatra mampiaya zany ary anananay pirofo tsy atao tompotrano mihona ianareo mponina Antsirabe. Zonareo no mahafantatra amin'ny zava-mitranga rehetra, tsy ho tazominay ho anay irery zany fa aleo fantatra hita poko, hita pirenena, retany, rendanitra ny zavatra mampiaya toy ireny. Namoaka anivony manoloana izao trangan-javatra mendrika osika izao ihany koa ireo kandida miisa 3 mpifaninana amin'ny hazakazaka ho be ny tanàna eto amin'ny komuna Ambonivohitra Antsirabe. Endrika mividy sy mamelovily safidim-bahoaka izao trangan-javatra izao hoy ireto kandida ireto ary manimba tanteraka ny lalam-pifidianana eto Madagasikara ny fisina fakana ordonnance ary ao anatin'izany ny gatsigatsy politika. Tsy ho tonga tamin'izao raha tsy efa tena natsapa fa aloalika ny ranombary. Ny anjara fanazavana hoetika eo dia mahakasika indrindra ny fampiasana ity hoe ordonnance ity ary arahany rehetra mahatsapa fa nanimba ary nandoto ny hasy-mpifidianana ny fisinny atao hoe ordonnance satria midika ho kajikajy politika ny fampitomboana isa amina vanim-potoam-pifidianana ny isan'ny mpifidy. Samy tonga saina, samy mandinika fa nametrehitra ny tenanareo mahay manao osika ohatran'inona zay ianareo, na ny tenanareo mieritrehitra mahay mividy olona ohatran'inona zay ianareo. Tsarovy hainao le nanao sinifosika io, tsarovy hainao le nanao lista tsizy io, tsarovy hainao le mandeha mangatapitahina any am-piangonana mba ho azo tsodrano ho be ny tanàna nefa maniraka olona anatanteraka osika. Sarotra ny azo anao. Sahy mitoroka ny tsy fanarahan-dalàna, indrindra ny fampiasana ny fitaovam-panjakana na reny hetsika fandratsinady ataon'ny mpifaninana sasany ireny. Araka izany dia efa nampiakatra ity raharaha ity eny anivon'ny fitsarana ireto kandida miisa 4 izay hovidiana ho be ny tanàna atao anatin'ny komuna Ambonivohitra Antsirabe ireto. Izay ny tranga tao Antsirabe fa manamafy ny fahavononany hitondra fampandrosoana ho an'ny komuna Soavimbazaha. Ny komuna Zomabe aloka ary ny ao Ambato-Manjaka distrika Miarinarivo. Ireo kandida be ny tanàna tolotry ny antoko malagasy miaramiainga amin'izao fotoana izao. Tonga nanotrina azy ireo tany an-toerana ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andriany Anarivelo. Maro lafy ny olana sedrain'ny mponina manerana ireo komuna ao amin'ny distrika ny Miarinarivo. Isan'ireo komuna 420 mandrafitra ny distrika ny Miarinarivo ny komuna Soavimbazaha.
9 kilometatra miala Antananarivo renivohitra, 5 kilometatra miala eo arivon'ny Mamo. Ora roa sasany no anatanterahana ny lalana miala eto Antananarivo renivohitra teo aloha, saingy noho ny faratsian-dalana tafakatra tany amin'ny 4 ora zany ankehitriny. Hatramin'ny andro ny tetezamita no tsy nisy fijerena, tsy nasy-panamboarana intsony ny lalana izay miazo ity commune ity raha ny fanazavana. Marary ny mponina araka izany ity faratsian-dalana ity, noho ny akon'izany eo amin'ny vidim-bokatra, ny famoaham-bokatra. Naneo fahavononany hitondra fampandrosoana ho an'ny commune Soavimbazà manoloan'izany ny kandida Rakotomahefa Augustin na i dadanay volarana faharoa ao anaty bulletin tokana, izay kandida tolotry ny antoko Malagasy miaramiainga. Lara-pahamehana ao anatin'ny vinanasany, ny fanohanana ireo tany-tsapam-boly, ny fanabeazana ny zaza Malagasy, ny fahasalamana, ny mangarahara ara-pitantanana, isy ny fampandrosoana mipaka eny fotony. Ny commune Tsaratantana dia manana fidiram-bola madio, fantatra ny vola miditra sy mivoaka. Mazava ny fitantanam-bola ao anivon'ny commune ary ataonay lara-pahamehana mametraka izany ho afisazy eo ivelany eo. Manarak'izay dia commune matanjaka manana foto-drafitr'asa. Anisany mampatanjaka ny commune dia ny fananana foto-drafitr'asa. Foto-drafitr'asa maromaro tiako apetraka amin'izany dia ny resaka fampianarana, ao ny resaka fanabeazana zany, ao ny resaka barazy, ao ny resaka ara-pahasalamana ary ao ny lalana izay famatotra amin'ny ara-toekarena rehefa avy eo. Raha tsika ato anatin'ny commune Soavimbazà ngambany dia fambolem-bary aloha ny loha laharana. Izay zany dia hojerena ny famatotra amin'ile hoe aiza le barazy. Tsy lavitry ny commune Soavimbazà, 4 kilometatra miala azy no ahitana ny commune Ambanivohitra Izomahambe Aloka, izay ao anatin'ny distrikany Miarinarivo hatrany. Mivelona amin'ny fambolena ny 700 mponina ao amin'ity commune ity, toy ny volovary, mananasy sy mangahazo. Kandida ny antoko Malagasy miaramiainga ho an'ny fifidianana communaly ao amin'ny commune Izomahambe Aloka, i Ratoetra Harilala Jean Denis, mitondra ny larana voalohany ao anaty bulletin tokana. Nanamafy ny tenany fa hotohizana ny ezaka efa vitany be ny tanàna MMM teo aloha, ary hojerena manokana ihany koa ny fanampiana ny tohadrano sy ny masomboly anampiana ireo tantsaha. Ny hita atao hoe marary ny mponina eto amin'ny commune Izomahambe Aloka moa dia eo amin'ny resaka fambolena ekena fa efa misy ihany ny barazy nefa mbola tsy ampy izany satria mbola misy tokony azo ametrahana tohadrano na barazy zany ahafahan'ny olona manitatra ny tany tokony ambolena. Ny ao anatin'ny vinakasako moa zany zao dia misy ankinikony efa fiarahanay miatsa amin'ny planète urgence na ny OEGSA hoentina hanatsarana ny fambolem-bary dia mba resaka tohana na famatsiana masomboly sy zezika. Ny fanamboaran-dalana moa zany dia hiezaka miaraka amin'ireo toko izay miara-miasa amin'izao mba hitady lalana hoentina hanatanterahana amin'ny tanan'iny asiny. Ka ny ao anatin'ny fanatanterahana ny vina zany raha tonga soamantsara eo amin'ny toerana ny tenako dia ametraka katoniny na olona hikojakojan'iny lalana izy. Tonga nanotrona ny fampelezan-kevitry ny kandida ben'ny tanàna MMM tao Soavimbazà sy tao Izomahambe Aloka ny filoha nasionalin'ny antoko Malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo no mafisiny tamin'ny fandraisam-pitenenany fa olona manana vina afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka iny fotony no tohanany antoko Malagasy miaramiainga. Ny fampandrosoana araka ny voalaza teo tsy vitany vava. Ny fampandrosoana tsy vitany resabe na ao amin'ny radio na ny anaty birao, fa ny fampandrosoana dia fa mahana ny olona ifotony. Mandroso Madagasikara, mandroso Izomahambe Aloka, mandroso Miarinarivo, rehefa tsy sendra an'izao fahasairana an'izao tsony ny olona tsirairay avy. Marika ny fampandrosoana voalohany indrindra dia ny eo ambulany. Rehefa tsy milamina ny eo ambulany dia mazava ho azy zany tsisy fampandrosoana azo heverina. Tsy afaka hianatra, tsy afaka hitsabo-teny, tsy afaka anao asa fivelomana amin'ny andavanandro satria tsy ampy ny eo an-kibo. Tetikasa fampandrosoana zany dia ny tetikasa mahana ny olona isan-tokantrano, ny mahana ny olona isan-tokantrano amin'ny lafiny rehetrarehetra. Nanamafy ihany koa ankilany ny solombavambahoaka ny Miarinarivo teo aloha, Ravelonjato Bernard
sady mpikambana eo anivony antoko malagasy miaramiainga fa tsy tokony ho rebireben'ny isy olom-bavam-bahoaka amin'ny fampanantenana pokaty hitadiavana hevitra anodikodinana ny saim-bahoaka ireo mpifidy anatin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Ny député dia natao député de Madagasikara teo aloha ary amin'izao a dia natao député district zay mahalany azy ary ny vola ampiasaina any amin'ny district anankiray tsy azo ampiasaina aty amin'ny district hafa. Raha ny arifomamy zany ny vola natokana amin'izay ka andeha ampiasa n'izany vola zany aty amin'ny district Antananarivo ohatra Soavindrano dia manao fanodikodinam-bola mampikady. Dikan'izay raha ohatra misy milaza fa hoe ny vola any amin'ny arifomamy dia ampiasaina aty amin'ny Antananarivo laingy zany tompoko satria tsy avela ny lalàna zany. Taorian'ny tao amin'ny commune Soavindrano sy tao Zomabealoka tonga nanotrona ny kandida ben'ny tanàna Rakotomalala Anjakasoa tao amin'ny commune Ambatonmanjaka ihany koa androany ny filoha nasionalin'ny antoko malagasy miaramiainga. 5 kilometatra miala amin'ny Antananarivo no misy ny commune Ambatonmanjaka. Fokotany misy 5 no mandrafitra azy ka ny fambolena sy ny fiompiana tahaka ireo commune ambanivohitra hafa rehetra ny fotom-piveloman'ny mponina ao aminy. Misedra olana amin'ny fitotonga ny vidim-bokatra sy ny fitadiavana lalam-barotra ary ny fanamboarana ny bokon'omby ihany koa ny mponina ao an-toerana. Manoloan'izany naneho ny fahavononany hitondra fampandrosoana ho an'ny commune ny kandida Rakotomalala Anjakasoa larana fa 4 ao anatin'ny bileta tokana izay kandida atolotry ny antoko malagasy miaramiainga mandritry ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterana ny 10 Desambra ho avy izao. Lara-pahamehana ao anatin'ny vinanasany ny fametrahana filan-kevitra ho an'ny fandaminana ny fiarahamonina. Ny filamatra dia hoe tantsaha lipivoarana ary fampandrosoana ifotony. Izay zany dia mametraka tsara le hoe misy ny filan-kevitra izay apetraka isaky ny tanàna ahafahana mitantana zany tanàna zany eo fandaminana fiarahamonina fijirena ihany koa zany ireo lafiny ara-pandripahalemana sy ny sisa izay verina hoe sarotsarotra ety ambanivohitra amin'izao fotoana izao dia fampandraisana zany ireo ratsamahangaiky rehetra mikasika an'izany fandripahalemana zany ao anatin'izay mba ahafahana modidinikasa everina fa maritana ndraiky sy ny tsirairay avy. Eo anatin'ny filan-kevitra ny tanàna ihany koa dia amoahana ny tetikasa rehetra izay ilaina ampandrosoana ny tanàna ray manontolo zany miaingy ny fotony zany ny tetikasa ary atambatra eo fokotany izy io atambatra ny commune ahafahanay mahazo an'le hoe programme plan communal de développement na PCD izay verina fa entina ho amin'ny mpamatsy vola izay verina fa anampy anay satria ny commune dia tena tsy manam-bola fa tsy maintsy zany mitodika amindreo izay verina hoe mpamatsy vola isika na ny toerana na ny avy ivelany ary izay indrindra no antony anankiray notsahana ao anatin'ny atoko MM satria dia sady manana ny traikefa amin'izany ny teknika fandrafitana ny tetika zany ny atoko MM no manana koa ireo olona avarana izay afaka mandresy lahatra ny mpamatsy vola amin'ny zavatra izay atao. Ho fanohanana ity kandida ben'ny tanàna ity araka izany tonga nanotrona ity farany tao amin'ny commune Ambatonmanjaka ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo tamin'ity androany ity. Kandida efa ela ny manana ny kandida Rakotomalala Anjakasoa matotra sy manana vinanasa antony anohanany antoko malagasy miaramiainga azy. Nisafidiana tao anatin'ny maro tao amin'ny commune Ambatonmanjaka fa indrindra tao amin'ny district amin'ny Antananarivo zao kandida zao. Efa tamin'ny farany teo izy no tokony hilatsaka. Raha ny resaka izay dia hoy izy hoe président aleo aloha mba hiofana kely satria mitantana vahoaka zany tsy mora ary raha hitatana zany aleo mba misy zavatra hoentina amboniny fa tsy hoe maika ny hitondra fotsiny. Dia izay ny tena naresy lahatra anay hoe tena olona manam-panahy ary mifanaraka tsara ny foto-kevitry ny antoko malagasy miaramiainga Ramose Njaka ka dia navelanay izy 5 taona aloha nandinika niofana nikarodalana nieritreritra n'izay vina tiany hoentiny eto Ambatonmanjaka tonga zany fotoana zany androany netiny teo ilay vina mino sy mananteny izay fa isika eto Ambatonmanjaka dia amin'ny tanana azy amin'ny 20 ny volana Desambra ka hifidy ny laharana fa tsy aivina taratry ny fikatsahan'ny mpitondra ny tombotsoany manokana fa tsy ny tombontsoam-bahoaka ny zava-misy amin'izao fotoana raha tsy lasa fa tsy ny fiakaran'ny vidim-piainany ny fitotonga ny fahefa-mividy ny tsy fandripahalemana sy ny maro hafa. Ny mpitondra fanjakana izay tsy mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka fa variana amin'ireo tetikasa rendrarendra tahaka ny teleferika izay nandaniana vola be kanefa izao raha mahita fa vola ariana fotsiny izao. Androandro ve isika mieritreritra fa tonga aty amintsika marina zany fivoarana zany ary zany indrindra fampandrosoana zany milamina ve ny fiainantsika mety hoe fidiram-bola atsika
misy tsara ve ny ato volantsika zany a ny zavatra marika ny hoe ny tombontsoa manokana aloha na may a vo ny tombontsoa am-bahoaka fa raha i téléphérique io fotsiny ohatra 50 tapitrisa euro ny vola aminy alohantsika io a mandritra ny 20 taona famerenana ny vola io a raha miaraka amin'ny zanany zany io a dia efa tafiakatra anekaikaiky ny 200 tapitrisa euro any 200 tapitrisa euro zany a mandritra ny 20 taona afaka ampidirana ny zanaka malagasy rehetrarehetra atsekoa ny mahimahy-pony ka inona ny titsika téléphérique sa zanakitsika malagasy rehetrarehetra tafiditra atsekoly sainga le fanovana ny dedavina tety fa tsy hoe izay mitondra koriny a dia mitondra rendrarendra daholo mba samy te hanofinofy an'izany samy te hitaingina roplanina samy te hitaingina hélicoptera fa androany aloha ny mahasahirana ny vahoaka sy ny vahaolana hoentina ho an'ny vahoaka ny zava-dehibe dia izay ny tolona ataontsika azo tanterahana ary mipaka mivantana amin'ny vahoaka ny vinanasan'ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga entina hampandrosoana ny commune ao amin'ny distrika ny Miarinarivo sy amin'ireo commune maro manerana ny nosy maneho ny fahavononany iara-iasa amin'izy ireo ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga. Ao anatin'izay tontolo ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsainy ny tanàna izay hatrany anaramaso biro-pividianana miisa 5 amin'ny 740 miparitaka amina komuna miisa 500 ny firaisamonim-pirenena safidy mandritra io fividianana io isan'ny tanjona ao anatin'izay ny tondra ny anjara biriky amin'ny fiantohana ny mangarahara sy ny fanatsarana ny zotra-pividianana anamafisana ny demokrasia eto amin'ny firenena Gaëtan Andriatsilafo. Zava-dehibe ary fototry ny fampandrosoana maharitra ny fisian'ny fividianana madio sy mangarahara manamafy ny demokrasia eto Madagasikara hoy ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy izay nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny fomba fiasan'izy ireo mandritra ny fividianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny commune ny 12 Desambra ho avy izao nambara tamin'izany fa anaramaso ny fividianana tahaka ny efa natao hatrizay izy ireo. Ny safidy dia mikasa ny anaramaso biro-pividianana miisa 550 atao anatin'ny faritra 13 ny distrika 20 ka commune 500 no aranomaso amin'izany. Ireo commune ireo dia nosafidiana arakaraka ny habetsahan'ny mpifidy ao aminy sy ny lanjany ara-stratézika mikasika ny fividianana ohatra tanàn-dehibe renivohiparitra na distrika faritra ambanivohitra sy manodidina ny tanàn-dehibe. Ny fahavitriana ara-politika ary koa ny fisian'ny mpanaramaso mavitrika sy mahitsy amin'ireo commune ireo. Mitotaly 770 ireo mpanaramaso maharitra sy foezaka andray anjara amin'izany fanaramaso izany ka 770 n'izy ireo tanora 500 ny vehivavy ary 200 ny olona manana fahasembanana. Misy 700 amin'izy ireo no mpilatsaka an-tsitrapo. Toana ny vondrona Europeanina sy ny fikambanana raisam-pirenen'ny francophonie na ny OIF farabola ny safidy. Na izany, nanamafy izy ireo fa tsy azo heverina velively ho tatitry ny fomba fijeriny vondrona Europeanina sy ny OIF ny votoaty ny fanambarana gazety ataon'izy ireo ny andro ny fividianana sy aoriny ny fividianana vokatra ireo fanarahamaso atao ireo. Dia izay ihany koa no entina miseny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova ho yes.
efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be a malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Vaolina nampiasaina mamerina ny araba hatrany tombo kilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity voizina tatoato ny tsy fahafahany commune Mandroso raha tsy miaradia amin'ny fitondrana ny ben'ny tanàna tsy misy lalàna mamaritra io eto Madagasikara revidiso tanteraka izany amivina eto amin'ny ben'ny tanàna mivadika fandaranasa izay mandalo ny fankatoavany mpanolotsain'ny tanàna ireriany no mitondra ny fampandrosoana fa manana ny andraikiny ao anatin'izay ihany koa ny fanjakana rano fanazavana Hilariana Soniaina. Evidiso ny fivoizana fa tsy afaka mitondra fampandrosoana ho an'ny commune ny ben'ny tanàna raha tsy miaradia amin'ny fitondrana. Ny vina entiny ny ben'ny tanàna mivadika ho fandaharan'asa ary mandalo ny fankatoavany mpanolotsain'ny tanàna izay nofidina niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ihany no lasa fampandrosoana ny commune. Izany hoe roa ny fahefany eo anivon'ny commune dia ny fahefana mpanantanteraka tarihin'ny ben'ny tanàna ary ny filan-kevitra munisipaly ahitana ireo lisitra nofidina niaraka tamin'ny ben'ny tanàna. Na izany misy andraikitra tsy maintsy raisy ny fitondrana ao anatin'izany ary tsy azo nisy vanina na avaka avahany izany. Ny commune ihany koa dia eo ambany fiahiny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana izay vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ka ny ben'ny tanàna no manome tolo-kevitra momba ny teti-bolan'ny commune miaraka amin'ny fanampiny ny fahefana mpanantanteraka sy ny fandraisana anjara ny sampandraram-panjakana ao amin'ny faritra misy azy. Araka ny voalaza lalana ihany koa mifandray amin'ny solon-tena-panjakana eo amin'ny faritra iadidiny ny ben'ny tanàna. Araka izany fototra iangan'ny fampandrosoana ny firenena ny commune samy manana andraikitra ao avokoa na ny olom-pirenena na ny rafim-pitantanana isan'ambaratongany. Anjaran'ny vahoaka no mifidy izay heveriny fa ahavita mitondra ny fampandrosoana. Aoksika vahoaka tsy homora voarebirebon'ny tsao ny kandidata ina Razafinjoelina raha namaly sy nitondra ny fanazavana mikasika ireo onono sy tsao natao anakoana n'ilay ampamoaka nataony. Mijoro ianareo izay milaza hoe nanome volay hotahina Razafinjoelina 20 taona izao no nanaovako politika hoy izy fa tsy mbola voavidy vola ary tsy mbola voavidy na seza ihany koa ny tenako aoka tsy teniteny foana fa asehony porofo hotahina Razafinjoelina andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ary aza miteniteny foana fa tena mba asio porofo ny resaka reo fa lasa tsao mandeha ambany be mihitsy ilay niveau antsika. Tsao no mandeha misy an'izao hono ampisehoy e ampisehoy ny porofo izany ny teny an'ireny dia nisy vavolombelona le président Jacques Ratsetson zao ny teny hoe tena nisy ane fampifidianana nataony atoko anankiray tamin'ny 2023 tamin'ny hetsika fotsy rehefa mivoaka any moa le SMS angamba vitantsika any efa mandeha miparitaka be any za dia gaga fotsiny tamin'ny maray mivoaka any ny porofo mba asio porofo re olona fa tsy hoe rehefa hitanareo mba mandroso le endrika ataonay amin'le hoe asa maharitra dia lazaina daholo ty atsangatsy manorany ty volany Ravatomanga avery tsy mbola nandray vola na tamin'iza na iza na malagasy na sonoana karana mijoro zay olona nanome anahy amin'ireo hoe mpanao politika na amin'ireo hoe gros bonnet moa ny hitany anjia mijoronareo fa tonga dia mangina raha misy vavolombelona za efa nanome antahina miliara efa hatramin'izay no efa nanampy fa zao raha ohatranareo tsy mahavita misaotra dia aza manaratsy gazetitsika mbola zany nanao azy mamay foana ny afisitsika mbola zany nanao azy dia zao ary rehefa manao ny anazy satria tsy nitovy ny hevitsika amin'ilay fanoherana dia aza mironana langa raha marina ny tenareo dia mijoro dia sioporofo avelantsika eo ny fividianana ben'ny tanàna azy mpanolotsainy nahitana fiakarana arivo ariary ny Claude Enomby amin'izao akatoko ny fety zao araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity
menatrany araka zany afaefa mividy ho an'ireo mpanjify izay zara raha matakatra apaefakilao amin'izao fotoana izao tsy nahitana fiovana firy ankilany henakisoa saingy ahina hiakatra ihany koa ny vidy noho ny fahavitsiny ny famatsiana amin'izao fotoana izao fanadidina. Niakatra vetrany ny kilaony enaomby eny amin'ireo mpivarotra vatany vao niditra ny volana desambra raha ny fanadidina natao. 8,000 ariary ny kilaony enaomby teo aloha ary niakatra 7,000 ariary ny vidin'ny iray kilao ankehitriny. Anatin'ny iray andro mahery ny 10 kilaony enaomby lafo raha ny fanazavany. Ankehitriny zara raha mahalafo 10 kilaony varotra iray noho ny fahefa mividy. Aminareo dia isa-taona zany izy misy fiakaran'olo azavana mihitsy rehefa isa-taona iny. Fa volan'ora zay dia miakatra foana mihitsy rehefa hoe volana desambra dia miakatra foana mihitsy rehefa isa-taona le miakatra 5,000 par kilo zany izy amin'ny takora zay fefa dia sasako fefa ny 2,000 3,000 takora zay nareo mpanjify efa dia sakany olona tsoa zany le hoe iny izy teo le fahefana amin'le fahefana vidy amin'lena tena maro. Tsy nahitana fiovana firy ankilany vidin'ny henakisoa saingy tsy manana fahefana hatrany ireo mpanjifa raha nambarany ireo mpivarotra ny famonoana kisoa izay mihavitsy ankehitriny. Valeur Israel zao ety aminay. Amin'izao izy aloha mbola sarotratra ny kisoa fa mbola tsy fantatra hoe hiakatra sa hidina izy amin'izao. Nangalana ny laboratoire zao ohatra ny sarotratra tsy dia misy eny. Amin'izao izy zao mbola tsy dia mandeha tsy azony tsy hoe miandry fety ny olona sa hita hoe tsisy vola mihitsy zany. Dia ny tsena aloha mbola tsy hita hoe mandeha amin'izao azony mety miandry sy fety ngamba ny olona. Miakatra isan-taona ny vidin'ny hena raha ny eto an-drenivohitra fiakarina 4,3 ariary amin'ny vanim-potoanan'ny fety. Misy amin'ireo mpivarotra no mivarotra mihoatra ny 7,000 ariary ny iray kilao mifanaraka amin'ny toerana sira iray avy. Raha nitatitra tany amin'ireo mpiray ny zon'ny mpanjifa tamin'ity taona 2024 ity tafiakatra hatrany amin'ny 2 ariary ny vidin'ny enomby eto an-drenivohitra. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny faditseranana malagasy sy ny faditseranana koreanina amin'izao fotoana izao notokanana androany ny fitaovana sy rafitra vaovao hanatsarana ny fomba fiasa tanjona ny alana amin'ny osoka mandritra ny fanaovana déclaration eo anivon'ny faditseranana malagasy. Taoriny ny fitokanana natao ny maraina teo iroso amin'ny fampiasana ny dédouanement électronique ny faditseranana malagasy. Fomba fiasa vaovao ampiasana ny intelligence artificielle ialana amin'ny osoka amin'ny fanaovana déclaration eo anivon'ny faditseranana. Fiara-miasa amin'ny faditseranana malagasy sy ny faditseranana koreanina ary vola manodidina ny $9 nafana nametraka ny ERA sy ny data warehouse ary ny rafi-pitantanana ny piasa. Rafitra sy fitaovana hoentina mampivoatra ny asan'ny faditseranana malagasy. Zavatra atao moa rehefa mijery ny déclaration reny dia mijery ny osoka ka raha ohatra ka objectif zany hoe objectif sady aingana be mampiasa information be dia be raha ny olona ny analyse de risque manuel dia mijery ny BL mijery ny facture mijery ny ohatra hoe déclaration mitovitovy aminazy fa ankoatra ny mijery an'ireo information ireo dia mijery ny déclaration rehetrarehetra satria manana izay capacité zay ny machine zany par rapport amin'ny humain dia mety ahita kokoa tsaratsara kokoa fomba hijerena hoe inona ny misy osoka indrindra fa afana mijery koa hoe ny zavatra tena misy osoka no jerena fa raha ohatra zany hoe zavatra tsy dia misy risque dia tsy voatery hoe ho classena amina score de risque ambony dia afana mandrafitra an'izay koa zany dia zava-dehibe ary ampiakatra ny fampidiram-pola mpanjakana amin'ny fampiasan'ny outil io. Ny volana aogositra 2024 no natomboka ny tetikasa ka ny farana ny volan'ny jolay 2024 lasa teo. Na izany isy ny fanaraha-maso ny fampiarana atao hatrany amin'ny volana jolay 2024. Ankoatr'izay tsy atahorana ny atratrarana ilay 7,7 miliara ariary fampidiram-bola amin'ny alalan'ny faditseranana neto Madagasikara ho amin'ny ity taona 2024 ity raha ny fanazavana. Lafomba vao hafa nitokona ary ny lanja Sorabavety ireo mponina mivelona amin'ny fanjonoana tetsy Andranotapahana commune Talatamata amin'ity androan'ity. Antony misy teratany vahiny maka ny faritra misy ny dobo fiveloman'izy ireo ka very tamin'izany ny 8,3 hektara izay anaovan'izy ireo Antsoavo ankehitriny. Fitinokolona. Tsy ekena ny fivarotana ny dobo eo Andranotapahana distrikt Ambohidratrimo raha ny Sorabavety fitakiana ataon'ireo mpanjono eny an-toerana androany. Raha ny tranga misy teratany vahiny manao titra ny dobo izay fotom-piveloman'ireo mponina raha ny fanazavana hatrany
mirehefa hatrany amin'ny 8 hektara ny dobo nahazahoana lalana tamin'ny ministera anaovana jono lasa ny 7 hektara amin'izany. Fa ny mpanarato sy ny mpamboly nanajara an'io hatrizay zany sy ny karakara an'io raha misy mikitikitika tena amin'ny sisiny tena ary dia miteny ny mpanarato miteny ny mpamboly tsy mety io fazaka tianareo. Amin'izao fotoana nefany dia zavatra mampalahelo anay dia lasa misy titre be dia be ato anaty rano zay lasa 7 hektara sisan'ny ranonay amin'izao fotoana zao very zany mivala amin'ny 3 hektara 65 ara amin'izao fotoana zao ka mampalahelo anay zany jerevo re zay fa tena mijaly tokoa zay izao satria raha miakatra bror zay dia ohatrany lasa tsy dia mahita rariny any anaovan'ireo mpanao kolikoly avolenta zao zava zao satria raha nandeha tony borna itony zazo alaina sary kely angambany izy teo azafady misy borna zay takaikiksika eto raha nametraka andreny nanao andreny ary dia tsy ny pasy commune tsy ny pasy fokontany fa tonga dia nandeha amin'izao fotsiny. Efa tamin'ny taona 2024 no nanomboka ny olana raha ny fanazavana hatrany. Efa nisy ny fanarana nanomboka tany amin'ny commune hatrany amin'ny ministera saingy ny toetrany ny tsy fifangazahoana. Manay amin'ny fiveloman'izy ireo araka izany ireo tokantrano maro. Satria dia izy raha amin'ny fisoratana an'izy na anjatana an'izy dia any amin'ny fokontany iray daholo na anjatany an'ilay izy dia izay mba angatanay mba ho jerena akaiky ny momba an'io satria mizaly ny tatrasa ny mpandrono ka dia mangataka amin'ny mpitondra fanjakana mahefy izay ny jerevana an'izay. Mahery ny 7 ireo mpanjono voakasika ity olana ity. Izy ireo izay manay mafy amin'ny resaka kolikoly avolenta ankehitriny. Dobo natao ivelomana amin'ny fotoana hidin'ny rano ao an-drano-tapahana ity dobo ity izao misy manao ny fananana manokana izao ary anaovan'ireo mpanarato Antsoavo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandrapitafy fa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tomboko vaveloma tomboko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.